Taona vitsivitsy izay no nahazahoany commune tsara honenana ny lycée fa saingy mbola tsy nanana efitrano fianarana ka eny amin'ny CEG no mianatra ny mpianatra. Efa nisy ny ezaka nataon'ny fokon'olona sy ny commune amin'ny fanaovana efitrano fianarana izay atokana ho an'ny lycée. Fa ny Tsiropolomzato no natolotry ny lehibe ny faritra Sofia izay atao tafon'ny sekoly. Nandritra ny hetsika amin'ny ezaka famitana ny efitrano fianarana lycée teto amin'ny commune tsara honenana district Befandriana Avaratra. Ny fanitso zany mba hanampiana zareo nanaovana zareo ezaka ny fokon'olona nanaovana ny troisième de classe io satria zany tokoa ny ilaina satria resaka fampandrosoana ary tsy vitan'io ihany no fanampin'omeny efa tonga koa zany rehefa vita io trano io tsy maintsy manampy koa zany zahay amin'ny simenatra mba hanaovana dalazin'io trano io satria zay manao zany tsy maintsy ampina zany satria ny commune sy ny faritra dia miara-miasa. Mba ho fampiroboroboana ny sekoly dia nanolotra fitaovam-pianarana maromaro ny tale jeneraly ny fanabeazam-pirenena Beatrefina Patrice izay zanaky ny faritra rahateo. Zaho mbo tompony, zaho ny ataoko. Io moa no teny filamatra nentina nanatanteraka ny hetsika teto amin'ny commune tsara honenana.